Iaravantsika rehetra mpanaraka ny fandaharana Madimaso. Isaorana be dia be sika rehetra satria efa maro dia maro sika zao no mandray anjara ato anatin'ny fandaharana. Ny fandaharana Madimaso moa dia fandaharana anankiray ahafahantsika rehetra maneho hevitra momba ny trangam-piarahamonina misy eny amin'ny manodidina antsika tsirairay avy eny. Tamin'ny herinandro iny dia nisy fanontaniana anankiray manao hoe iza no olona hitanao mendrika indrindra tamin'ny taona 17 sy 2000 iny. Maro dia maro sika no namaly ary betsaka tamintsika ireo no nanona anaran'olona mpanao politika. Madimaso anefa dia fandaharana tsy miandany amin'izay resaka politika izay. Noho izany ireo commentaire rehetrarehetra atao anatin'ny page Facebook-ny Madimaso izay mitonona anaran'olona mpanao politika dia tsy raisin'ny Madimaso. Ty fandaharana ty dia fandaharana tsy miandany amin'izany izy ka iangaviantsika rehetrarehetra izay mandray anjara na dia mamoaka loha hevitra mety akasika politika raha Madimaso mba tsy tonona anaran'olona. Iza no olona mendrika hitanao fa nasarika indrindra tamin'ny taona 17 sy 2000? Fa maninona? Pera Pedro nagnampy ajoja maro ajoja Trabory. Zaho zany ilay agnisaty miara-miomboko hevitra amin'ny mpagnaraka Madimaso nifily Pera Pedro mendrika tamin'ny taona 2017. Ary tamin'ny 2017 fa isan-taona avao zany reto le fanagna isa fa hamendrehana izany. Le tiasa soa vita mba fantako zany Yakamasoa mba nagnavota maro ty ndatena vota tamin'igny zany mba napetra raiky le mba nanantragno le mba nanangatanata naho miavy de mba nivototry ndatereny vototram-bahora amin'ny fahoriagna nahazo azy le engany raiky le mba hitovy avao asa le Zagnahary koa hitahy azy mba hanomby azy asa isan-taona le mba ho eo avao le enga koa ane mba hiparitaka manerana Madagasikara fa tsy Antananarivo ao avao. Nah manahakita amin'ny 2017 aloha heviko tena mendrika hoe Pera Pedro ingy amin'ny 2017 iny. Ny hitako renao asa nahavita raha soa amin'ny Yakamaso ay. Gawao ti mba nihitako asam gawao hitako kusendra Yakamaso ay. Marang aloha zehevy ary hoe Pera Pedro ty mendrika izay fe misy avao ka ty ndaty ilay mahakarakara mihoatsy Pera Pedro. Resa soa vita fantako fagnampea ndaty miditra mi Yakamaso me asa hoe mipeke vato ndaty Antananarivo agny re mafy asa fe noho iare mafy adika tsy maintsy atrefa mba mba hialay firenireny agny andalagny eny. Tena mendrika re satria re tsy magnahy tena mendrika ho azy ty mifilia Madimaso azy. Tia maro tiasa soa ny vita ny fagnampia mahantrao vahoaka tsy manakialofagna eo maro ty raha ny vita. Resy lasa amizay ka satria tena mendrika mihitsy re. Maro ty asa soa vita magnampy vahoaka sahiragna eo mahantrao maro ty vatany. Tena mety zay satria vera igny avao tena hita fa tena magnampy vahoaka sahiragna asa soa vita le iye zay magnampy vahoaka sahiragna. Ireky ty magnampy mahantrao amin'ny Yakamaso Antananarivo ao tsy managna eo tsy manakialofagna eo tsy managna asa le navoriama ao le tena mendrika azy mihitsy de Madimaso. Raha nisy vita aloha namboatsy tragno be ry Antananarivo ao Yakamaso namboatsy eglizy be le natambatsy ao aby zay mahantrahantsa zay tsy manamanagny zay tsy manakialofagny maro zany raha natao tsy voatanisy eto fa le Zagnahary ambony ao ty hamaly azy. Ahitako azy aloha sahala amin'ny tsika ty amparitra moa zany dia mahita amin'ny télé maheno amin'ny radio fa dia maro tokoa ny olona fianakaviana velomina Pera Pedro. Raha miaraka ny hevitra aloha zany dia tsara otrik'izany ary tokony hoampian'ny fitondram-panjakana ary izy amin'izay asa fanasoavana ny vahoaka ataon'izay. Fantatro zao dia ny fameloman'ireo ankizy kamboty eny amin'ny Akamasoa.